Fameravatsika tsirairay avy am'izao fotoana zao no fahasoavan'ny tompo dia mbola afaka mizara vaovao amintsika momba ny iraka izay apetraky ny tompo tanterahana ny mission fitoriana ny filazantsara zany araka ny teny Jesosy hoe mandehanana amin'izao tontolo zao ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia mandraverin'ny tompo dia tanterahana hatrany izay baikon'izay efa ela ny faniriana hoe anaovana fitoriana any amin'ny faritry Sava efa nisy tamintsika no nagataka an'izay efa voarainay ny fangatahan'ny tsirairay no tato anatin'ilay koa ny faniriana atao anatin'izany rehetrarehetra zany fa ny tompo no mandamina ny fotoana araka ny sitrapony atsika dia mihaino-bitsiky ny fanahy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay atao ka dia ty volana Jolay ty no tanterahana ny fitoriana any amin'iny faritra Sava iny zany hoe manao torony Sava zany manomboka ny 22 juillet ka hatramin'ny 29 juillet zay zany ny fotoana zay anaovana ny fitoriana amin'iny faritry Sava iny. Missionnaire eo amin'ny fito na sitrapon'ny tompo no anainga andeha ho any amin'ny faritry Sava anao an'izay fitoriana zay. Ny toerana zay hitoriana dia misy ny any Antala any hoe miteny amintsika eto fa misy soratra ihany rehefa avy eo dia mampiseho amintsika ny daty sy ny toerana anaovana an'izany fitoriana zany fa ambarako amin'izao dia fa ambarako fa ny mahazo fanazavana misimisy kokoa tsika amin'ny sary rehefa avy eo any Antala, any Sambava, any Andapa dia avy eo misy tanàna maromaro amin'ny faritra Andapa iny Andasy Bekobaina, Ambalamanasy, Bealampona, Ambody Angezoka dia Ampanefena. Reo zany ny toerana zay hotetezana ary nino fa mbola sy toerana hafa avy eo zay mety hoe itarian'ny tompo ihany koa anaovana ny fitoriana fa reo no voalamina ety am-piandohana zany ho tsidiana ary dia isaorana ny tompo ny amin'izany tolotsaina zany so rahantsika nefa namoana bavaka sy nanoany asa zay atao fa zava-dehibe zany fanohanana bavaka zany manasa ny tsirairay avy zay any amin'iny faritry Sava iny any amin'izay toerana misy ianao raha any amin'ireo toeran'ireo ianao Andapa, Sambava, Antala, Andasy Bekobany, Ambalamanasy, Bealampona, Ambody Angezoka, Ampanefena dia manasa anao anatrika ny fitoriana filazantsara Jesosy Kristy mampiomana antsika ny fiverenan'i Jesosy tompo hitondra fiainana, hitondra fanafahana, hitondra fanasitranana ho antsika ary fitoriana maimaim-poana tsy misy rakitra, tsy misy vidim-pidirana anetanana ny olona rehetra tsy hanavahana na iza na viaiza fa ho an'ny nofo rehetra ny olombelona rehetra dia mila mandre ny filazantsara mba hahazoany ny famonjena ary ny filazantsara dia tsy izy fa Jesosy Kristy irery ihany ilay lalana sy famarinana ary fiainana. Ny 12 Jolay zany hatramin'ny 9 ny volana Jolay ho antsika zay tsy any toerana fa malala olona any dia ampitao aminy fa misy an'ireo fitorian'ireo misy an'ireo toeran'ireo ambarao aminy fa ilaina ny mandeha ny tenin'Andriamanitra mba ho famokisana ny fanahy azo ny fiainana dia ampitapitao amin'ny rehetrarehetra any efa ampitaitsika amin'ny ainao manjery any toerana moa ty filazanty moa efa hitatsika atao amin'ny YouTube ihany koa fa dia samy ampitapita an'izany tsika ary mbola apetraka eo any hoe ianao koa raha mbola manira fiarahana miasa any amin'ny toerana io ambany io ny numéro telefona zay ahafahanao miantso zay ahafahantsika mifandray ny amin'izay mety hoe mbola fanomanana afaka atao sy mety hoe famangina misy famangina tianareo atao amangy any tokantrano amangy ny marary amangy an'izay mety hoe mahetaheta tenin'Andriamanitra mety hoe ny olona tsy afaka mihetsika firy fa ao atokantrano dia izay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Kristy tompo ary tena hoe ho an'i Jesosy ary ho anareo zay mandritry ny herinandro io fa iza mandamina fotsiny noentana miady efa misy an'ireo programme reo fa dia apetratsika amin'ny tompo narindandamina ny amin'ny fotoana hoe ahafahana mandeha any atokantranonao raha maniry famangina ianao maniry an'izay hoe fampaherezana fizarana ny tenin'Andriamanitra zay ianao dia ho antsika tsirairay avy ihany koa zay mpiray-po amin'ny tompo maniry ny anohana ny asa amin'ny lafiny ara-bola sy ny ara-pitaovana
dia isaoranantsika zany isaoranantsika zay fananoana sy ny mbola noana isaoranantsika zay hanoana ny asa isaorana ny tompo ary mampahery fa fanjakana ray ny fanjakantsika dia ny fanjakan'andriamanitra fanjakan jesosy kristy iray ny tompontsika iray ny lohantsika dia jesosy kristy iray ny fanahy dia jesosy kristy iray ny finoana dia jesosy kristy ary mitandontsika dia ho any an-danitra ary manana otry afo jesosy zay tsy mbola ao amin'ny vala ozy izy ireny dia atao amin'ny ho amin'ny vala iray ho tonga andiandray ary zay ny antony zao fitoriana zao zava-dehibe ny hitoriana any satria be da be ny mbola ao anatin'ny aizina be da be mbola ao anatin'ny fomba mandrazana fomba zay tsy mifanaraka amin'ny firapon'andriamanitra be da be ny mbola ao anatin'ny resaka religion sy anaram-pivavahana fotsiny fa mila ampahafantarina azy ny marina zay anafaka azy tsy ho andefa dia jesosy kristy zany ary ka lazaiko teo miresaka kely ny andinidininy amintsika ako ny amin'ny hoe fikarakarana ny fitoriana ny sambava ny toerana le sambava miainga avy atao Tananarivo sarotra be ny lalana raha mandeha amin'ny par sur route zany par terre zany mety lany any ny 3 andro na 3 andro sy tapany vao tonga any atoerana zany mety eo amin'ny herinandro eo zany ny fotoana lany amin'ny transport aller retour noho zany fitarian'ny tompo dia mandeha fiaramanidina ny missionnaire anankifito amin'ny fotoana io miainga ny 22 zany dia body ny 29 dia zay zany ny anankiray hoe tiana ampahafantarina antsika zay efa lesona tsoana ihany izy tamin'le fitoriana anakany atsimo tany Fort Dauphin tamin'ny namandy ny kere sy ny torontany zay nahitantsika zavatra maro teny an-dalana tamina andeha fiara fa tamin'tia dia rehefa napetraka tamin'ny tompo ary napetraka hoe mandeha fiaramanidina ny mpitory-teny dia avy eo rehefa tonga sambava eo indray ny manofa fiara zay ataotsika hoe fiara 4x4 satria ny lalana le dia any ambanimbany volo rehetrarehetra any ho an'ny fito mianada dia ao indray tsika manofa fiara zany vezivezy ao atoeranao ao anaty zany ve eo resaka fiatranona sakafo toerana zay hitoriana ny tenin'andriamanitra ny resaka communication ny affiche ny banderole ny fanetanana fampilazana amin'ny radio sy ny maro samihafa dia rendradrarehetra reny zany no fikarakarana zay atao ao antsika zay maniry anoana ny asa dia fa misoratra eo ihany koa ny mailaka eo ambany io soratra eo ihany koa ny numéro dia arak'izay tenin'andriamanitra zay hoe zay mame amin'ny fifaliana ny diny tompo ary zay ataonao dia ataovy amin'ny tompo fa tsy ho an'ny olona ataovy amin'ny fo ary mamafy amin'ny fanjakan'andriamanitra ianao tena hoe fitoriana fanambarana ny tenin'andriamanitra misy antsika tsy afaka mandeha misy antsika tsy eto atoerana misy antsika nefa maniry ny andray anjara hoe mba anisan'ny mpiara-miasa amin'ny tompo ho amin'ny famonjena ny fanahin'olona dia afaka ataontsika mihitsy zany amin'izay hoe fanohanana ny mpitory zay fanohanana ny fitoriana dia raisina mpitiavana raisina tanan'ozany rehetrarehetra zany ho fampandrosoana sy fitoriana ny tenin'andriamanitra nanao kajikajy izahay amin'ny fitoriana dia eo eo amin'ny raha ny total be ny zavatra ilaina ny fandaniana rehetrarehetra any zany dia eo amin'ny 15 millions d'ariary eo ny ilaina fantatsika ny faritra sava iny faritra ny lavanilina iny ary ny faritra atao hoe ambonimbony ny vidim-piainana ao anatin'ny toerana iny zany ambonimbony koa ny fandaniana rehetrarehetra ao anatin'izay matokony nefa tsika fa ilay tompony vokatra ilay jesosy kristy ilay tompony zavatra rehetrarehetra ilay manan-kare-pasoavana ary manana ny zavatra rehetrarehetra no amatsy ary amatsy ny ohatra noho izay verina sy naingatara ao anatin'izany ary tiana ampahafantarina antsika zany afahantsika ihany tondra-bavaka zay afahantsika koa manohana an'izany dia isaorana ny tompo zany ary isaorana antsika ny fitiavantsika zay fitiavana ny fanahy ovonjery fitiavana ny jesosy kristy ary fitiavana mipiraita-po amin'ny tompo ihany koa amin'ny fanaonana ny asa dia zay ny filazana tiana zaraina amintsika zany averiko ihany zany fitoriana ny filazantsara any sambava antala voemara ary andapa voemara moa zany tsy tena hoe to dia voemara fa misy lalana nolokeny ny voemara dia averiko tenena le izy hoe antala sambava andapa dasbekobaina ambala manasy be alampona ambody angezoka ampanefena reo zany toerana anaovan'ny fitoriana en salle eny atsena eny an-dalana dia hitatsika amin'ny sary reo ny andinidininy ny ora sy ny toerana anasana atsika rehetrarehetra zay any sava any amin'ny toerana an'ireo voalazy ireo any tanana atsika rehetrarehetra zay tsy any toerana fa malala olona any ka tiatsika aneny filazantsara mba ho avy amin'ny fotoan'ireo anatrika ny tenin'andriamanitra tsisy vidipidirana tsy misy rakitra nomena maimam-pona dia mizara maimam-pona
itenena amitsika any faritra savany ihany koa raha misy olona tiatsika andeha ten'Andriamanitra, raha misy te hovangina ny tokantrano olona marary olona mila fanafahana délivrance olona mila vavaka kanefa tsy afaka mihetsika ianao ary manirina manginanao any tokantrano vonona zay sazia zay na nyrahanytompo ary maimaimpona zany meno maimaimpona mizara maimaimpona ary averika any hoe napetraka ny tompo zay totorony filazantsara fanomponareo amin'ny alanan'i Jesosy Kristy tompo dia atao ampitiavany zany rehetrarehetra zany zavatra tena angatahana dia fitrotrotsika mavaka satria tafika masina zany atao zany satria adiny maizina sy ny mazava adiny zanak'Andriamanitra sy ny zanaky ny maizina adiny marina sy ny laika dia mangataka fitrotrona mbavaka tsarovy ambavaka rehefa ao aminao ao an-tokantranonareo mianakavy ao maraina ataonareo rehefa isaky zay tsarovy dia tsarovy ambavaka missionnaire sy ny manodidididina zay rehetrarehetra mba tenao tafian'ny tompo hery mba hosoran'ny tompo ary rao marin'ny tompo isan'izay mandeha ary meny tompo teny ao ambava ilaza tsy ampisalasalana ilaza tsy ampiaoarana fa amin'ny hery sy ny fahefana ary ny tompony hanamarina ny teny famantarana zay momba maro ny bebaka maro ny délivrea maro ny atao batisa ary isy vato velona hitsangana any isy trano fanahy hitsangana any isy fifahaza-panahy ny toeran'ina ho voninahitra Jesosy Kristy tompo dia ho azy ny tena sy ny laza misaotratsika ny amin'ny fitiavana fanohanana bavaka sy ny fanohanana amin'ny lafiny rehetrarehetra manam-piresaka indray laza vaovao aminareo ihany zay amitoy amin'ny fikarakarana sy amitoy amin'ny mission rehetrarehetra fa tsara manana an Jesosy ary tsara hoe anisan'ny mpanompony ny fidiny hiara-iasamy voninahitra dia ho azy amin'izany rehetrarehetra zany manam-piresaka indray